antony voalohany aloha dia iarahantsika malala fa raha ny décision an'ny ACC zany tamin'ny farany teo dia tsy nametraka ary tsy nivalide zany ny fisin'ny groupe parlementaire HVM ao amin'ny antenimera pirenena. Izay no mahatonga anazy hoe mivoaka avao amin'ny CES ny liste zany ny olona groupe parlementaire zany na parti politique manolotra ny premier ministre. Faharoa an'izay dia ny eo amin'ny fahatsapako ny tsy fahavitan'ny andraikitako zany tsy nahavitan'ny adidy zay tokony nampiakinina tamiko amin'ny fandanina ny code électoral zay rahantsika malala fa nisy nasin'ny ACC zany fanitsina maromaro. Amiko zany dia échec ny anaran'izany ohatra ny any amin'ny firenena rehetrarehetra io rehefa misy ny échec dia mahay manaiky an'izay.